Miambasatra ny Joshua sy Adia no mandrosa tokantranontsika ary mamerina ny fiarahabanantsika rehetra tokantrano samy hotahiny Joshua daholo. Efa ampianarantsika moa io dia hoe tsy maintsy atao batiso amin'ny Joshua izay toriany sy Adia izay vao tonga any amin'ny Joshua. Satria efa ezantsika mba ho hitan'ny olona ny hatsarana, efa miezaka mihitsy tsika monjy ny fanahin'ny olona, ataontsika hitan'ny Joshua mihitsy ny dada zany, efa miezaka mafy ny ambassadeur Joshua sy Adia sy ny zanak'Andriamanitra rehetra, efa miara-miasa miara-miady mafy ampandresena an'izao fahatsaran'Andriamanitra zao. Ho hitan'izao tontolo izao fa tena misy ny famonjena, tena misy ny fanafotana, ary tena misy ilay hoe fitiavana nomen'ny Andriamanitra mahery izay omenantsika rehetra manerana an'izao tontolo izao. Izay zany fa dia miraso antsika rehetra firarian-tsoa daholo amin'ny olombelona, satria olombelona moa no vonjena zao dia miraso anareo olombelona rehetra sy Adia ambassadeur ny Joshua tonga soa dia milantilanitra. Ny teny zany dia hoe tsy maintsy atao batisa ato amin'ny Joshua toriany sy Adia vao vonjy ianao. Fa magnina moa zany hoe tsy maintsy atao batisa ny Joshua ato amin'ny sy Adia, satria sy Adia no magnina moa no nampianatra anareo an'izao fampianarana izao. Zay ka ovakiko aloha ny teny hoe ahoana moa ianao ny zao mantsy izy magnina tsy maintsy hoe atao batisa ato amin'ny sy Adia no vao mety, satria izao ny lalàna mantsy raha misy zany olona atao batisa dia mitafy an'ilay anaovana batisa anazy izy, zay ny lalàna zany. Raha vakitsika ato amin'ny bokin'ny Galatiana 3:27 zay nitondrasantsika ny teny izy tomoko amintsika hoe rehefa anao batisa anao zany dia tsy mety io. Azay moa ny fampianarana olona ty hoe tsy azo angalarana io fampianarana io, fa tsy azo angalarana le fampianarana zao ampianariko anareo zao, fa misy lalàna amin'ny fean'io sy mihazona an'io. Misy lalàna amin'ny fean'io sy mihazona an'io mba hetsika eny nga mantsary teknisiana ka rehefa narimiko anareo fanitsiana teo. Galatiana 3:7-7 tsika moa miezaka manao zavatra moa zany tena ho tsara foana, afinahitra ny Joshua ny voalohany indrindra izay nitondra ny famonjena, ary afinahitra ihany koa ny olona izay mandre zany mbola sina fanitsiana foana ihany izany azany. Galatiana 3:7-7 Galatiana 3:27 fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Joshua dia mitafy an'i Joshua. Tena mbola tsy mety mihitsy le sary teknisiana, fa tena reo mihitsy ny sina fanotsina aingana dia aingana fa tsy mety io dahoara. Zany hoe eto zany ny lalàna dia miteny mihitsy ny hoe fa na iza ianareo no natao batisa tao amin'ny Joshua dia mitafy an'i Joshua. Ka nidika teny moa hoe na iza natao batisa ho an'ny zay voaositra, satria ilay voaositra moa dika le Kristy io. Na iza nareo natao batisa tao amin'ilay voaositra dia mitafy an'ilay voaositra. Zay mety tsara izay. Zany hoe eto zany hoe ny soratra masina fa tsy za, ary ny soratra masina avy any amin'ny Joshua ilay naniraka any teny hoe raha natao batisa tao amin'ilay voaositra ianao ka iza ilay voaositra ny arahanao, raha i Jesosy na Jesoa na i Jésus na Jesus no nanaovanao batisa, zany hoe le pasteur na mopera zay mpitondra fivavahana nanao batisa anao no miaraka amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesus, dia zao mitafy an'i Jésus ianao na mitafy an'i Jesus ianao na mitafy an'i Jesoa na Jésus ianao. Zay ny lalàna zay, tsy azo ialana mihitsy io lalàna io zany zany. Ka raha vao natao batisa zany ianao dia tsy maintsy mitafy an'io ianao, ary tsy ala aminao zany ianao venoviany. Dia hitantsika mihitsy nefa fa raha ohatra anao zany ka atao batisa tao amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesus dia mitafy an'ilay Andriamanitra tsy izy ianao. Ka rehefa maty ianao dia io nitan'ny Joshua voalohany indrindra dia ho atsipiny any amin'ny elanao, ho any amin'ny farihy mirehitra afy sy ny solo farany hafaranao. Izay ny antony hoe vonjeo aingana ny fanahinao dia manatolo ianao ny ambassadeur ny Joshua sy Adia, satria ny ambassadeur ny Joshua sy Adia no efa nampianatra an'izao hatsarana zao aminao, ary tsy mba nampianatra anao zany hoe mitandrina didifolo zany na hoe mindana miaraka amin'izany Jesosy zany na Jésus na Jesus,
fa izy nampiady avy hatrany ny tenako hoe manaraha ny Yehosoa. Fa rehefa miaraka amin'ny Yehosoa anao dia afaka mifahotana raha tsy manoto intsony ary madio mandrakizay ianareo. Ka ianareo zay natao mba tsy atao amin'ny Jesosy mihitsy zany, na natao mba tsy atao amin'ny rafitra didifolo mihitsy zany dia tsy ho afaka ho any amin'ny lanitra zany intsony nareo mandrakizay, tsy ho voavony zany intsony ianareo mandrakizay. Ary tena mahitsy be zany teny zany hoantsika rehetra ny tokantrano. Izany hoe ny teny zany dia manambara mihitsy fa zay rehetra natao batisa atao amin'izany rafitra didifolo zany, taon'io didifolo io ka nitandrana didifolo sy ny lalàna ny Mosè, dia avy hatrany ny valiny dia mitafy an'io ny hoditra ny ray manontolo vatanao io zany dia mitafy an'io hoe ianao dia miaraka amin'ny didifolo sy lalàna Mosè. Zay zatra falazain'Andriamanitra fa tsy azonao atao dia ianao zany dia mitsangana ho mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao zany. Ka rehefa mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao satria mandika an'ilay lalàna nomeny dia ho atsipiny any amin'ny farimy rehetrafo sy solofara ianao. Mba tsy hahatongavanao azy zany vonoa io batisanao io. Satria mbola miditra amin'ny didifolo tsika dia velantsika miditra amin'ilay hoe io Jesosy io tena tsy maintsy vononao koa io vao mety. Vononao amin'ny batisa ty amin'ny Yehosoa zay toriny zay ady satria ny fampianarana zay ady azy mitondra makany amin'ny lanitry ny lanitra dia zay hoe tsy mahazo mitandrana didifolo intsony fa miala tao ary atao batisa mandravan'io mihitsy ianao, satria nyravan'ny Yehosoa teo amin'ny azy fijaliana io fa nomeko anao ny antony. Ary manaraka ny Yehosoa ianao rehefa avy eo fa tsy manaraka ny Jesosy intsony na Jésus na Jizasa fa manaraka ny Yehosoa. Zay am'izay no arahanao zao dia atao batisa atao amin'ny Yehosoa ianao, zay le hoe mbola voakako daholo ny lalàna, zay le hoe atao batisa ianao vovonjena zany. Ka ovakitsika amin'izay ny ten'Andriamanitra nambarany Yehosoa amin'ilay hoe tsy maintsy Matthieu 5:5 tsisy foana koa ny lalàna na literana teny tolotra iray aza. Matthieu 5:18 vakitsika amin'ny anaran'i Yehosoa efa nazavaiko daholo moa tony. Matthieu 5:18 fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ho anareo mpandika teny moa zany raha ohatra ka manana baiboly amin'ny teny frantsay nareo na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa dia entany ketra dia ataovy direct amin'ny teny frantsay koa izy na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa zany aoriana zay famakeko anazy dia mba tonga ny olona rehetra zay manaraka ny fampianarana efa tena mandeha tsara amin'izay sary zay. Fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na dia litera ray na tendrontsondra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Inona le tsy ho foana? Tsy ho foana zany le teny hoe aza nampiana ny teny dia aza niesorana ny teny, tsy ho foana zany io teny io. Deutéronome 4:5 ty zany le tsy ho foana izy Yehosoa hoe tsy misy ho foana ireo lalàna reo na litera ray na tendrontsondra ray aza. Zao le izy aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo, zany hoe zay nyteneny dada Iava zany dia aza nampiana dia aza niesorana. Fa tandremo ny didiny avahandriamanitra reo zay andidiko anareo, tandremo le didin'Andriamanitra tandremo zay nandodianareo. Ka inona zay teny zay dia zao le teny voasoratra ao hoe natokana ho an'ny tsy azo entina ty Madagasikara ny didifolo sy lalàna Mosè, tsy azo entina ny France, tsy azo entina ny Angleterre, tsy azo entina ny Chine, tsy azo entina ny Amerika, tsy azo entina ny Danemark, tsy azo entina ny Islande, tsy azo entina ny Finlande, tsy azo entina ny Espagne sy ny maro samihafa be dia be, tsy azo entina makany. Zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra mantsy araka ny Deutéronome 4:1. Zao le voalazan'ny ten'Andriamanitra araka n'izao teny zao hoe Deutéronome 4:1. Ary zao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika zay nasainy avahandriamanitra reo hampianarinareo anareo mba arahinareo any amin'ny tany zay aleanareo ho lovainy. Io zany le tsy azo ovainy io teny io ary tsy azo anampiana io teny io hoe zao didy zao dia hampianarina anareo ary arahanareo zay nasainy avahandriamanitra hampianarina sy arahina. Sady ampianarina zany izy io ary arahana aiza rery ny teny ny tany azo anaovana an'izay, aiza irery ny tany azo anaovana io ampianarinao amin'io toerana io izy na ho arahana amin'io teny io dia mazava be any amin'ny tany zay ho aleanareo lovany ho aleany zanak'Israely zany. Ka ny toerana nandehanany zanak'Israely ho lovany dia Israel io tany Kanana taloha izy tamin'izany fotoana zany.
Israely izy amizao miteny zao, izany hoe ao Israely irery any no azo tandremana fa tsy azo entina ty Madagasikara zany mihitsy, tena voarara lalàna, tsy azo entina ty Amerika, voarara lalàna, tsy azo entina ty France, voarara lalàna, tsy azo entina any Angleterre, voarara lalàna, tsy azo entina any amin'ny Arabo. Zay tsy azo mihitsy tandremana am'izany toerana zany fa voarara lalàna. Zany lalàna hoe tsy azo nareo atao no mitandrina an'io. Nefa jereo nareo nitandrina daholo, de zay lay hoe rehefa nitandrina ianareo de nandika lalàna, nefa de rehefa natao batisa tamin'io didy folo ianareo tamin'io didy folo io ianareo, de mipetraka eny amin'ny vatanareo le didy folo sy lalàna Mosè. Zay le hoe ka natao batisa tamin'io anao miraikitra ao amin'ny vatanao io zany. Ka rehefa miraikitra ao amin'ny vatanao io zany de miraikitra ao anatin'ny vatanao iny zany le hoe mpanoty ianao mandrakizay satria nandika lalàna. Mpanota mandrakizay ianao satria mandika lalàna. Ary le mpanoty efa nampianarantsika foana hoe ho any amin'ny elo ny mpanota, ka ianao zany de tande makany amin'ny elo d'office raha vao maty na le pasteur sy mopera koa raha makany amin'ny elo mitovy aminao. Zareo mihitsy ny ara no any amin'ny elo miaraka aminao, de le mpitondra fivavahana rehetrarehetra reo na inona grade na inona klasiny miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka aminareo daholo. Ary zay le hoe ataonareo ona zany ny anaran'io fitafiana io, satria tsisy olombelona mahafaka an'io mihitsy ato ambony tany afa-tsy tokana rery any, de zay nitory an'izao fanafana ny fahotana nitory any Ahosoa, ary hoe afaka ny fahotana zay miaraka aminy. Mazava zany fa efa madio izy matongotondra zao teny zao, fa ianareo rehetrarehetra de efa manoto daholo, ka ianareo mifanao batisa any io de mifanao batisa ao amin'ilay fahalotonareo, samy poizina daholo nomenareo ny namanareo, samy mifanome poizina ary samy fampizara poizina. Ny batisa ny fanaovanareo de poizina ho aminareo saminareo ihany. Zay no tonga hoe mila pitenao am'izay ao ry miala amin'io ianao, na pastery ianao, na mopera ianao, na mpitondra fivavahana ianao, na kardinaly ianao, na inona fiantsoana anao, de antsonanao anatina ny ziady rehefa teo vonjena. Rehefa zay na tonga hoe miala amin'ny kontrana devoly, fa devoly iny nampianatra anareo an'io tonga zay ady navitra anareo, aza manaiky ho vonoina devoly tsony. Mazava be io sary io ane. Ary mbola namafisy ny tenin'Andriamanitra indray fa hoe natokana ho an'ny zanak'Israely reny nge io de ahoana moa zany idirana ao anatin'io. Exodus 7:10. Faketsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 5. Ino nge ty averina tsara hoe zao ve ny teny milaza ny lalàna Mosè de mbola ho tandremanao ihany le izy. Exodus 19:3 ka hatramin'ny 5. Ary Mosè niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy avata ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Ny taranak'i Jakoba sy ny zanak'Israely no nilazana hoe mitandrina nyty didy folo sy lalàna Mosè ty. Ireo no sena mitandrina an'io. Tsy misy idiranao malagasy mihitsy na frantsay na anglisy na komoriana na afrikana na sinoa na japonais na vietnamiana tsy mahazo miditra ao amin'izany mihitsy nareo ny soatra masina. Voarara ny lalàna mihitsy mazava be io teny hoe zany tsy misy hoe araky ny eritreritra soratra masina miara mahitsitsika, miara mijeritsika, miara mamantatsika, fa tsy koa hoe zatra nalevalevako taminao fa matoa tsisy fantatranao zany satria le olona nitoro taminao nge olona tsy ny rany izy fa mba te handehandeha fotsiny. Zay ny maro. Fa ny tenany ran'Andriamanitra de mahafantatra ny lalàna tokony ho arahanao. Zay ny tena olona ny ran'Andriamanitra mahafantatra ny lalàna mitondra ny famonjena, de ny manalanao mitondra rafitra ito satria mamono ireo zavatra ireo. Satria valazaina fa tsy natokana anao nefa mbola tandremanao ihany. De zay de amin'ny 5 hoe 5 ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko de ho rakitra ho soa mihoatra noho ny firena rehetra nareo. Zay firena rehetra nareo fa hay ny tany rehetra. Ka ity zatra ny faneken'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ty zany zay nolazainy fa natokana ho an'ny Israeliana rery sy ny taranak'i Jakoba de ny didy folo sy lalàna Mosè. Tsy misy hafa firenena tafiditra mihitsy ny eo. Ka izany teny zany ilazako amintsika hoe mandiny lalina mihitsy, fa lalàna tsy azo hovaina mihitsy io. Ary io tena lalàna napetraka Andriamanitra mihitsy io. Porofon'izany ny voalaza ty amin'ny bokin'ny Salamo amarana antsika an'izay lafiny voalohany zay hoe tsy maintsy atao batisa miala ataonao vao mety io.
satria efa miraikitra mioditra hoe karaha vao maty ianao a mandeha ny fitsarana tany de vao mandeha ny fitsarana de anao no hita hoe iova mitandrana didy fosilana mosy ianao a mipetaka eo amin'ny oditra anao de trany de mazava mpandika lalàna de tsy maintsy makany amin'ny ela anao ka efa mazava lalàna hoe ary dia seo le tena mpandika lalàna zay o le vony eo soatompo fofonay ny vavany ka ny mpandika lalàna o tsy peny amin'ny elo ny dika an'izay ne tia so liana faharoa toko faharoa andiny varo sy ny fahafolo zao vakitsika aloha le ten'andriamanitra ny bokin'ny salamo salamo 147 a 19-20 ny antony zao fampianarana zao zany de hoe tsy maintsy miala amin'io batisanao nataonao tao amin'ny jesosy na jesoa ianao jesus jizasinao ianao tsy maintsy miala teo anao fa raha vao maty ianao de any amin'ny elo ka tena mifaliry amba am'izao fotoana zao anao nandrean'izao fampianarana zao ho anao le famonjena ny dikan'izay mifaly raha tam'izao vaninandronao zao anao nandrean'izao fampianarana zao a faly fa tena tonga ny androm-pamonjena ho anao misoran'andriamanitra ianao tsara am'izay ary mikasika an'le didy fosy lana mose mbola miverina le teny milaza ny teniny amin'ny akoby izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny israely zava-be mihitsy ny famerenana le teny eto hoe any amin'ny israelianina ihany izy zanataranaki jakoba amin'ny akoba no nambareny amin'ny ty teny ty ao amin'ny indininy faharoapolo tsy mba nanao toy izany tam'izay firenena hafa izy zany hoe tsy natao tsy nomena ny hafa firenena io zany ary ny fitsipiny tsy mba fantatry reny tsy fantatry ny hafa firenena ny didy fosy lala mose na nina nefa ianao zay mahita nasy mandrehana io na eny didy fosy lala mose io nge le hoe tena nisy namosavy mihitsy ianao e nefa nyreny teny reny le hoe tsy azo anapinana tsy azo any sorana de namafisina atao amin'ny salama hoe tsy mahazo mahafantatra an'io mihitsy ny hafa firenena tsy misy tokony hidiranao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina sinoa amin'io fa zara tena tsy mety zany tsy fanao zany tena fady mihitsy zany fa io de hoe nomena-poiziny ianao ny devolona de fanio a ka izay no mahatonga ny ziady a mbola miantso hatrany ampitondra fivavahana eo maiza manety tena maiza manetry tena fa hamonjy ny diako a hamonjy nareo rehetrarehetra mihitsy a tsy misy akanavaka tsontsy na inona ianao na inona ianao a fa efa fanavotana fanaty ary ny fanahy tsy misy couleur ny fanavy any aminay de mitovy daholo eo ovonjena ary io fanahy io no ovonjeny ziady a za tsy hamonjy ny nofonareo fa ny fananareo zao ovonjeko zao a ary metezy ovonjena am'izay fa jereo ty loza manano tanina mahazo anareo ty ne jereo ty loza manano tanina mahazo anareo ty ny fivavahana rehetra zao teneniko zao de zay andriamanitra rehetra tomponareo tsy misy mahafaka anareo amin'ny fahotanareo zany reo ary ny mpanota makany amin'ny elo de jereo le andriamanitra ny tomponareo fa reo nge tsisy mavita manotra ny teny io andriamanitra marina io e tsy misy zao andriamanitra maro nampianariko anareo zao hoe iavaly e dada malalako a ary ahosoala zoko malalako zay naniraka izy mianakareo no naniraka ana zao samytoriny marina aminareo de metraka fahantainarana hoe ahoanarany mamarina anao sy mampadio anao ho avy eo tsika araka lalana zay omena fa alohatsika hijerina hoe tsy maintsy miala am'ilay jesosy koa anao lay jesosy jesoa na jesus jizasy nanaovanao batisa satria nampanotanao iny tsy naafaka anao tamin'ny fahotana iny mahay azany daholo tsika rehetra eto ambony tany ka hititsika am'le hoe zava-doza nampianariny lay andriamanitra tsy izy ianareo lay jesosy jesoa iny a na jesus jizasy satria nampanotanareo izy zao ny lalàna mantsy hoe ozy ny teny yahosoa ao amin'ny jaona zay le tena izy e yahosoa le tena izy mbola ampianariko atsika moa zany natonga ny hoe anariny yahosoa aty nisy nametraka fanonteny any koa zany de zay mihitsy le izy hoe mbola ampianarina atsika fa aro foana fampianarina rehefa resy lahatra de miantso am'izay manao batisa ary sy ady ay fa miantso nareo tetra resy lahatra fa io raha voatsy atao batisa nareo de vereny amin'ny elo indrindra fenareo zao teny zao niaza mba maty am'izay nareo fa raha nareo maty am'izao tandy any amin'ny elo direct daholo nareo de aza miteny hoe zay tsy matahotra elo raha tsy matahotra elo anao a de aza makany amin'ny dokotera rehefa marary ary aza mitady mponao fanafody rehefa misy problème fa matoa mbola mitady an'ireny anao a olona matahotra ny faty anao dikan'izay ka aza mianatra amin'ny be vava ny dikan'izany ka vakitsika ary ny jaona toko fa 5:17 ho vakitsika amin'ny anarany Yahosoa jaona 5:14 rehefa afaka izany de hitany Yahosoa teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy indro efa sitrana ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy noho ny teo
ozy ny teny io zanak'Andriamanitra tena marina io, Yahosoa no anaran'le teny izy, aza manota intsony ozy. Nefa jereo nampianarin'ilay Jesosy anareo na Jésus anareo na Jizasy anareo, manota foana dia mibebaka indray rehefa sabotsy lahady, dia manota indray dia mibebaka rehefa sabotsy lahady. Satria maninona hoany? Satria hoy hoe milololo lanitra ka tsy maintsy lena, ary mandihy tany ka tsy maintsy tafotoana ka tsy maintsy manota. Jereo amin'izany ny tena famonoana olona, nefa ny lalàna dia miteny mihitsy ny ery hoe nongevakentsika ny tenin'Andriamanitra hoe ny lalàna dia miteny mihitsy ny hoe ny mpanota ndraika ho any amin'ny elo e. Ary ny dada Iava dia niteny mihitsy ny eo Matio 5:7-7 zafady, Matio 5:48 hoe tsy maintsy tanteraka ianareo vao mahazo miditsy ny lantilanitra. Nefa n'ilay Jesosy na Jesosy Jizasy ry mampianatra hoe tsy maninona fa amin'ny maha-olombelonao tsy maintsy manota ianao hoe Andriamanitra micomprendre an'izany. Ay ve Andriamanitra lazaiko anao tsy micomprendre anao zany izy. Zao ny teneniny Matio 5:48, ko amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay ny an-danitra. Tsy maintsy tanteraka vao mahazo miditsy ny lantilanitra zany, ary misy mihitsy ny olona tanteraka ity hitanareo ity, ny voalohany eto amin'ity tany ambony tany planeta antairanareo ity, zao hitanareo zao ny voalohany. Daontsika aloha hijery kely le teny hoe tanteraka zay, motsikaroantsika vetivety kely zay teny zay, voninahitra dada Iava dia vetsika satria hoe ozy ny olona tsisy an'izany tanteraka zany tena misy mihitsy ny tanteraka ka ianareo tsy tanteraka dia lasa manao an'izany reo fa tena mihitsy ny tanteraka, tena misy mihitsy ny le tanteraka zany. Araka ny bokyny aiza moa izy iny dao jerevantsika kely kiariko kely an'izay aloha. Filipiana 3:15 no jerevantsika vetrany, jerentsika le izy any, fahitantsika le izy. Ko aoka isika rehetra zay tanteraka hevitra izany, ka ny dikan'io tanteraka io tena hoe parfait, tsisy tsiny. Vakitsika amin'ny teny frantsay indray izy io hoe Filipiana 3:15 ho vakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa. Philippiens 3:15. Voilà. Nous tous donc qui sommes parfaits. Vakio tsara hoe nous tous donc qui sommes parfaits. Isika rehetra zay efa parfait. Natao hoe parfait dia tanteraka. Ka tena mihitsy zany ny parfait ny dikan'izay ataon'ny Yahosoa. Ka ianareo milaza fa tsisy an'izany parfait zany fanoherana an'Andriamanitra daholo ange ataonareo e. Zay no mahatonga anay miteny hoe mba tonga saina fa ny olona mpanota zany ange hoaka ho any amin'ny elo e. Satria misy mihitsy ny parfait. Fa ny devoly no nampianatra fa tsy misy parfait. Zany nahatonga ny hoe zanaka ny devoly daholo nareo olombelona rehetra hatramin'izay. Tsy misy Andriamanitra niaraka taminareo zany satria nareo mpanota daholo, devoly daholo zany niaraka taminareo hatramin'izay, mba tonga saina. Ho anareo zay tena mitady an'Andriamanitra, miverena ty amin'ny Yahosoa. Yahosoa le tena izy dia zao tory ziady azy ao ary tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy. Dikan'izany hoe miala aminy tony zatra tsy mahatanteraka anao tony, toy ny Andriamanitra mampanota anao tony. Zao vakitsika zay ny zatra nataony io zanak'Andriamanitra io averitsika indray mandeha indray le izy. Vakitsika indray eo amin'ny Jaona 4:9. Tsindrina fanondroany le teny hoe namafisy ny Yahosoa indronga io teny hoe aza manota intsony io e. Nefa jereo ty Andriamanitra ny tomponao nataony Jésus Jizasa sy io Jesosy io, inona ny zatra nataony taminao? Zao no nataony manontany foana hono. Fa tsy manino io fa bebaka rehefa sabotsy lahady. Ny tena marina izy ny tsy afaka amin'ny fahotana dia zany mahatonga azy miteny an'io. Izy ny tsy afaka tamin'ny fahotana. Vaketsika ny Jaona 10:10 andininy 10 ny vaketsika voalohany ka hatramin'ny faraka 10. Ary rehefa nitraka Yahosoa dia hoy izy taminy, raha vehivavy aiza ireny dia tsy nisy nanameloko anao va? Ary hoy izy tsy misy tompoko. Dia hoy Yahosoa, ilay vehivavy mantsy eto tratra nijangatsanga dia hoy misy manameloko anao ve? Dia hoy izy ilay vehivavy tsisy tsony tompoko. Dia hoy Yahosoa taminy, izaho koa dia tsy manameloko anao. Mandehana ary amin'izao sisa izao ataoko ngeza be mihitsy dia aza manota intsony. Io izy io vonintsara io soatra. Ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Tena zahatra goavana be mihitsy izany teny zany. Ianao zany dia didina amin'izay hoe
aza manota intsony zay le tena andriamanitra marina zay. Lay andriamanitra tena marina dia namoaka didy mihitsy ny hoe aza manota intsony fa iza zany io miaraka aminao io. Lay niteny taminao tsy maintsy manota fa io nge micomprendre raha andriamanitra mahafantatra fa olombely ianao tsy maintsy izy be famindram-po sy ny karazana. Hitantsika mihitsy ny fa be famindram-po izy ka hiteny hoe aza manota intsony ary ahoana ty teny ty hoe any ivelany ny alika misy famindram-po izy ny dikan'izany. Inge vakitsika ny teny andriamanitra apokalipsia toko fa 2:20 inge vakitsika kely teny andriamanitra ty andriamanitra mamindra fo ve no hanao ty teny ty aminareo. Vakitsika hoe 9:20 apokalipsia 22 lasa aloha vakiko kely ato azafady raha olona 22:15 manisy zay apokalipsia 22:15 teny izy ty vakitsika rehetrrehetra ho voninahitra tady avasy Joshua. Fa ny velany ny alika sy ny mpanao ratsy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanao mpisampy ary zay rehetra tianainga sady mandainga any ivelany ny mpanao ratsy. Andriamanitra ve zany be famindram-po am'izany hevitra zany. Any ivelany aloha izy ny alika koana ny efa miditsy lanitra lanitra ary ina le alika teneniny sy ny mpanao ody sy ny mpanao ratsy ny mpijangajanga mpamono olona. Tsy misy andriamanitra mamindra fo aminao zany fa resaky ny rety ny mpitondra fivavahany zany. Entiny amonona anao aza mety miditra am'izany fa tena maty am'izany ianao. Raha vaketsika koa ny apokalipsia 21:15 apokalipsia 21:15 tsy rehefatsika ndre mandeha zay 21:27 azafady 21:27 apokalipsia 21:27 dia zao mivolaza hoe ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina. Apokalipsia 21:27 ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zanak'ondry ihany zay any Yehosoa ihany ny dikan'izany. Ka zay le mahasamihafa amin'ny Yehosoa. Yehosoa ny teny aza manota intsony ary reo ihany mahazo miditsy any amin'ny lanitry ny lanitra. Satria manino le tompontrano any nge dada Iavay. Io dada Iavay io miteny hoe aoko tanteraka anareo tahaka ny fatanterany renareo zany amin'ny lanitry ny lanitra. Rehefa tsy tanteraka ianao zany dia tsy mahazo makany ny dikan'izany parfait. Ka rehefa tsy parfait anao dia tsy mahazo makany ka izy ny tompontranoko tsy azo nanaovana betizy zany na belo hoe hiditra any ianao. Oty ianao aza olombelona kely io kiantranao belo be hoe hitsy azy za tsy maintsy tonga any tsy vita ny vavanao zany. Rehefa ndeho any ianao dia arao lalàna tompontrano ohatra ho an'ny filoham-pirenena anao dia tsy maintsy manaraka protocole ianao tsy maintsy mandalo amin'ny secrétaire manao demande aloha tsy maintsy manao an'izay ianao mandalo amin'ny secrétaire tsy maintsy mandalo an'izay ianao makao amin'ny chef de service makao amin'ny chef de service makao amin'ny directeur de cabinet mipasipaso ohatran'izany zay anao vao tonga arikatra amin'ny secrétaire général anay dia tonga amin'ny secrétaire général anao vao tonga hoe mahazo makao amin'ny filoham-pirenena. Hitanao amin'izany hoe misy étape be dia be vao tonga any amin'ny filoham-pirenena ary raha makany amin'ny lanitry ny lanitra nday velao fa mandeha ho azy io. Filoham-pirenena hoe mbola olombelona tahaka anao mety mahatoatra anao nge io e. Fa zany andriamanitra zany angaminao mety maty zany mety miala amin'izay fahefany. Ka rehefa ohatra ny teny izy hoe masina vao mahazo makaty dia tsy azo nanaovana commentaire koa zany fa mitadiava ny hevitra zay amasina anao mitadiava ny hevitra zay amasina anao manaranao an'izay ady a zay mitory ny Yehosoa dia anaraka ny Yehosoa ianao dikan'izay hoentiko makany aminy. Zay le tsy maintsy atao batisy ianao amin'ny Yehosoa zay toriany zay ady avo afaka satria be dia be rehefa pisoloky le anarany hoe Yehosoa zao raha mijery eny amin'ny YouTube nareo any amin'ny Google dia efa feno zany anaran'ny Yehosoa zany ao feno ary tsisy izy daholo fa mpampanota anao. Jereo anefa ny soratra masina ny Yehosoa le teny izy zao ampianariko anao zao le Yehosoa teny izy tsy mahay manota zay miaraka aminy ary tena tsy mahay manota intsony tsy manao ratsy ny dikan'izany tsy mahay manao ny zavatra ratsy tsy mahay manao zavatra tsy mety fa tena ny zavatra tsara foana ary tsy manaiky zavatra ratsy mihitsy ny izy. Zay na te olona tsy mahay manota tsy mety manaiky zavatra ratsy. Zay ny fahamasina sy ny hatsarananany ary zany ny qualitény tsy mety manaiky zavatra ratsy izy. Dia ndao raha jerevantsika ny tenin'Andriamanitra namafisy ny apôstôly azy zany teny zany. Jaona voalohany toko 3 andininy 5 sy ny 9 zay fa namafisana fa tena tsy manota ny eo amin'ny Yehosoa. Jaona voalohany toko 3 andininy 5 sy ny 9 ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy. Zay le lalàna zay zany hoe fantarinareo tsara fa izy no naseho anaisitra ny ota
ary tsy misy navita nanesitra anio fa tsy hosoa ary tsy misy otaintsony eo aminy jereo anefa nataon'ilay jesosy nareo sy ny jesos sy ny jezasinareo nampanota anareo de eritrehitra avy anareo fa voavonjy ny tika azy ao amandini tsy ho voavonjy zany ianao ho any amin'ny elanao ho any amin'ny elanao fa miteny anao mihitsy maty am'zany ianao fa aza miditra am'zany verenay ely ianao tena izy manatona ny ahosoa andeo tao abatesa amin'ny ahosoa am'zay fa zao rehetra zao ngeny mamely anao andiny fahenina fa izay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota intsony a fa izay rehetra manota de tsy nahita azy na mahalala anazy mahitsy be zany teny zany ny olona mpanota de tsy mahita an'io andriamanitra io a tsy mahalala anazy iza zany io fantatra anao io ianao zay milaza fa mpanotatra am'zay tsy hoe konle ianao androa vo miteny zay koa tsy mpanota de mbola nisan'ny lainga sy fitaka ataonao indray zay mariky mivomay mampanotanao zany fa nrehetrarehetra mandeharany tany de mahafantatra fa rehefa mivavaka am'zany jesosy zany a na ny andriamanitra rehetrarehetra mihitsiny a de tsy maintsy mpanota daholo porofiny zany ny faharatsiana ataonao rehetrarehetra manerana lalaka lenareo io eo amin'ny fiainanareo io manao ratsy tsaky janonareo zay le vokatsy le hoe andriamanitra tsy izy niaraka taminareo mba te ho afaka nareo fa tsy afaka kivonareo aza kivy eto zyady ahy tonga eto zyady ahy zandry ny ahosoa monjy anareo io ny fampianarana marina jereo io ary rehefa afaka mihitsy ny atao amin'ny ahosoa zay ny mahatonga namiantsy hoe atao batisa voavovonjy ianao fa tsisy hevitra tsony io ary tsy azo angalaro ny fampianarana io zay ne lesona atsika ao amin'ny faharoa zany amin'ny andininy ao amin'ny fahavalo de tsy azonao tao magnatra ny fampianarana io tsy mety mihitsy ny izy ka eto zay ianao de didina mihitsy ny hoe lay andriamanitra na tompoinao hatram'izay nke nampanotanao nefa ny teny soatra masy tena miteny hoe tsy mahazo atao mihitsy ny manota jereo nke ny tenin'andriamanitra ny andin'ny fahavalo amin'ny andin'ny fahavalo zay tsy ange ty mba dinindreo ita nke teny any tokantrano dinio nke ty teny ty ary izay manota de avy amin'ny devoly a satria ny devoly a manota hatramy voalohany mba jerevo am'zany mba dinio mihitsy ny izy hoe ny olona zay mpanota rehetrarehetra ozy soatra masina de avy any amin'ny devoly daholo reo de tsy mahatonga saina ve anao mba hanafaka ny tenanao ao anatin'zany sary zany ny devoly ange zany ny dadanao de tsy mba mieritreritra fenao hoe ho asoroko ny tenako am'zany sary zany fa ratsy zany sary zany fa ny ataonao inona voamenao mamaly foana tsy misy an'zany ranga tsisy mivaky loha am'zany ranga ka tsy efenao mitsy ve zany le devoly raha am'zany hevitra zany ianao nge zany le devoly ary tokony mailo aminao daholo manodidina anao satria ianao zany efa tenenina fa zay manota de avy amin'ny devoly de anao nefa tsy tia asorona am'zany sary zany fa hamafisinao tsara ary amboamboarinao raha le teny raha ianao tokony hiteny tena hiala am'zany de vao miara teny anao mihitsy ny manindry tsy mivaky loha am'le izy ianao tsy mivaky loha mihitsiny no midika fa tena tianao ny devoly zay ny prof fa dadanao mihitsy ny devoly kanefa zyady tonga monjy fa tsy amono verenao amin'ny ahosoa fa aza manao zany hevitra diso zany tsy tondranao makaizany zany hevitra zany de hoe zary anao raha manao anio devoly ange ny faly be amin'ny ary ny devoly tsy mba faly manao zatra tsara ho anao fa mpamon'olona na izy mpamon'olona ane ny devoly nao nge vaketsika ny tena andriamanitra amin'ny jaona toko favalo de mba hainao tonga saina mba hainao tonga saina ny tena marina hoe amin'io ianao mianatra miavinavina be io jaona toko favalo andin'ny fahatelo amby efapolo 43-44 ndro nge vaketsika teny ty ianao tsara ane hoe ianao aza mety mandeha miaraka amin'ny devoly fa mpamon'olona nge reo ianao nge modomeny voly fantatro zany fa jereo ny zavatra mahazo anao fahoriny tebiteby ranomaso tomany fangirifiriny sentosento zany no mahazo anao foana korotantsaina zany no mahazo anao foana de mbola eretanao ve zany sary zany de zao mivoalazany teny ary nahoana no tsy jaona 8:43-44 nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo io zao ianao io le tsy mahay mihaino ny teny tia mihitsy ny ianao ty ka ianao mba mieritrereta hoe izao ve ny teny mandeha de mbola tsy tonga saina ianao hoe ianao tsy mahay mihaino ny teny io nge tia ny vany le zao le izy ianareo de avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao zany ve le teny de tsy mbo tonga saina ianao hoe ianao ngeky zany ka zanaka devoly de zay tian'io dadanao devoly io nataonao foana de tsy mety miala faratsiny ianao de mbola sy tonga saina foana ve ianao
mba hatonga saina. De zao jerenge ao amin'ny andiny am'izay ka zay sitraky indrainareo no tianareo atao, izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha. Misy diso moa zany le tsy peliteny fa mpamon'olona ny dikany io, ary tsy nitoetra tamin'ny mariny satria tsy misy marina aminy. De volom-pamonanao ve nipetrahanao? Moty tambatambazy nao fa vonono rehefa avy eo, ho atsipony any amin'ny elo raha tsy matiny mbola velona, ary tsy maintsy kendreny ny afaty anao mba tsy ho tonga any amin'ny lanitra mihitsy anao, satria zahatra tsy tiany anao makany. De ampahorina anao ataony manota oatra anazy anao, de mbola sy tonga saina ve? Mialamy Andriamanitra tsy izy mpampanota anao io, za tena miteny mihitsy mba havonjeo reto le fanahy. Teny anao zay maheno anahy io efa miara-miasa daholo zao ny lanitra eto ho mba hamonjena anao, io anareo ny ampitan-dranomasina any. Tena mba aza manamafy aza manamafy saina efa no ny miezaka any ziady ambassadeur anao soady, nefa miezaka ataoko direct ataodolo ny émission any, afaka mijery direct nareo amin'ny teny anglisy amin'ny internet. Zao zao hitanareo direct amin'ny internet, afaka mandaraka nareo. Mandeha direct koa ny français am'izao ritenenako zao mihitsy de efa misy teny français mandeha direct ao. Mandeha direct koa ny teny sinoa am'izao ritenenako zao. Langue anakevitra zany miara mandeha direct ho famonjenareo. Mbola apiditra langue mandaraka atsika fa mbola efa tsy kelikely aloha. Zany rehetrarehetra zany angery olona tena mitondra hoe tena mametraka teny hoe mba havonjeo le fanahy. Efa miezaka mihitsy raha ny ambassadeur anao soa tena monjy ny olombelona, tena miezaka, anjaranao koa mba miezaka anao. Mba miezaka anao hoe avoty le fanahinao, aza manaiky vonoiny de volontsony amin'ny fanaovana ratsy io anao. Fa possible mihitsy ny miala amin'ny ratsy, vavolombelona zany ny tenako voalohany. Ary ny zanak'Andriamanitra ato amin'ity fanjakana ity zay efa misy eo amin'ny 1000 arivo eo zay amin'ireo ty Madagasikara zany reo. Anjaranareo ampitan-dranomasina koa mba miditra tsetra tahaka anay, satria farana ny tantarany fampidirana nisan'ny famenona nisan'ny jentilisa, ho ampidirana koa nareo hafa firenena, maiza miditra nareo. Miverina am'izay miteniko hoe zany rehetrarehetra zany ny antony hoe mialanareo am' Jesosy ary ny batisanareo nefany de batisa niaraka tamin'ny Jesosy Jesoa sy Jesus Jésus. De mitafy an'io nefa nareo ny dikan'izay rehefa natao batisa atao am' Jesosy ianao na Jésus na Jesus dia Jésus zany. De zao mitafy an'ireo ianao sady mitafy didifolo no mitafy an'io Andriamanitra tsy izy mpampanotanao io. De tsy afaka eo mihitsy ianao noviny raha vaketsika amin'ny bokyny Jaona zafady Galatiana 3:27 moa tiako jeriny teo fa lasa valina amin'ny teny de Galatiana 3:27 averiko am'izay izy. Galatiana 3:27 vaketsika amin'ny aran'ny Yehosoa fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Yehosoa de mitafy an'i Yehosoa, satria ilay vohositra zany Yehosoa ny anarany, zay le tena izy. Fa raha natao batisa atao am' Jesosy ianao de Jesosy zany ny tafianao, ilay Jesosy mpampanotanao. Ka rehefa resy lahatra anao fa nampanotanao i Jesosy io de ny fahendrena miala tao ary ny fomba fiala mianaova batisa, satria maninony raha vao natao batisa tamin'ny Jesosy ianao de mitafy an' Jesosy ianao hatramin'ny farany. Tsy mety miany io fitafiana io. Ny any tokony anafanana io de any amin'ny batisa manatona an'i Yehosoa indray, ary lay batisa ataonao de le batisa any amin'ny Yehosoa lay tsy manota intsony ary tsy mitandrana didifolo intsony. Zay vao tena afaka amin'ny fahotany ianao. Atria be deaibe ny Yehosoa fa izao mampanota olo reny ary tsy afaka amin'ny fahotany, mbola mitandrana didifolo daholo izy rehetrarehetra, zay ny mampandainga sy pisoloky anazy. Mivandravandra be le didy teo hoe natokana ho any zanak'Israely ny didifolo, efa mpanota ianao zany raha ohatra ka hafa firenena mitandrana didifolo, efa mpanota ianao zay. Ka samy mieritreritra ary mandinika daholo tsy ketrehetra zay mandre indrindra fa ianareo hafa firenena. Tsindriko am'izany nareo na frantsay na anglisy na amerikana na sinoa na vietnamiana na arabo na tsy haiko zay mety karazanareo any mba jerevo le tenin'Andriamanitra. Tena mamonje tena soratra masina io raha mitodika any amin'ny arabo manokana de zao ny teny manaky ny teny Mose eo anareo ao anatin'ny soratra anareo any amin'ny bokinareo any de misy soratra mihitsy ny ao hoe manaiky any Mose nareo silamo aminareo arabo zany. Jereo zay teny zay, dinio zay teny zay, ary zany Mose zany nanoratra an'io zanak'Andriamanitra teo hoe Yahosoa io. Ary zany Yehosoa zany zao toy ny ziady azy hoe afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony zay miaraka aminy. Zany zao fampianarana izao. Noho zany mba hatonga le fitafianao ho tafahala tao le hoe
ianao mitandrina didifolo, esorina le didifolo zany ny tenanao io, ary esorina le Jesosy amin'ny tenanao io na Jésus Jisasy Jesoa, de tsy maintsy atao batisy ianao, zay vao afaka mifahotanao, zay vao afaka atao io Jesosy Jesoa io, satria any vao afaka io andaovaka etsika eny ao bokin'ny asan'ny apôstôly toko 2 andininy 5 asan'ny apôstôly 22:16 vakitsika ianarany Joshua zao teny zao asan'ny apôstôly 22:16 dia metraka fahantenana hoe ianao nga momba olona efa madio no mahatonga anao mba miteny an'izao, tena madio mihitsy ary tsy manota intsony, ary tsy mahay manota intsony, ary tsy manaiky ny zavatra ratsy mihitsy. Zany ny atao hoe tena olona tena tian'Andriamanitra ary miaraka amin'izany Andriamanitra tena marina zany. Asan'ny apôstôly 22:16 ary ankehitriny inona no mampijanona anao? Mitsangana, mitsoa ny anarany, ary aoka atao batisa, ary aoka atao batisy ianao ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Zany hoe didiny ianao zany mba tsy hijanonjanona intsony, zay zao ny didy ho anao zany. Didiny ianao zany tsy hijanona amin'ny toerana intsony, tsy araka amin'ny Jesosy na Jesoa io, na Jésus na Jisasy io, didiny ianao tsy hipetraka amin'ireo tsony, tsy araka amin'ireo tsony, fa manaona mitsangana, mientsoa ny anarany, antsoe am'izay anarany Joshua, fa io le mitondra ny famelan-keloka anao, ary io le manafaka anao amin'ny fahotana, ary aoka ianao tao batisa mba ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Zany hoe raha vao tsy antsonao zany anarany Joshua de tsy ho afaka amin'ny fahotana mihitsy ianao. Raha vao tsy antsonao zany anarany Joshua de tsy ho afaka amin'ny fahotanao ianao, de ozy le olo hoe io tsy important zany asotsona zany anarana, fa rehefa mino de ampy aza manao zany fisailana zany, tsy voatsindry ny soatra masina mihitsy jerevantsika iny mino ny Joshua de vonjeny ianao sy ny ankoninao jerevantsika asan'ny apôstôly 16 angambany izy iny, mba tsy ho sahirantsika amin'ny teny vakitsika tsara izy. Asan'ny apôstôly toko 2 andininy fa ao amin'ny andininy fa 30 vakitsika. Asan'ny apôstôly toko fa 9 de andininy fa 30 zay ny vakivitsika teo. Manomboka andininy fa 30, manomboka andininy fa 30. Ary rehefa nentiny voaka izy roalahy de hoy izy, tompoko, inona no mety ataoko mba vonjenao? Zay zany fanontaniana. Ianao koa zao mametaka an'izany fanontaniana zany hoe inona zany no ataoko raha henoko zany teny zany, de inona no ataoko? De hoy izy roalahy, minoa ny Joshua tompo, tsy maintsy mino anao zany de le inona Joshua le inona, satria io le mahafaka amin'ny fahotana. Inona ny toyny? De ho vonjena ianao sy ny ankonanao, io zany ny azahoanao famonjena io Joshua io le mahatonga anao tsy manota io Joshua io, satria izy no naseho anaisotrany io ary tsy misy ota ho aminy, zay tonga ho aminy zany de tsy mahay manota intsony, ary matoa anao mbola mpanota satria anao tsy tonga ao aminy, zay fotsiny valin'izay. Ka rehefa mbola tsy tonga ao aminy anao no miteny hoe tsy mpanota ianao de mpandainga ianao, fa rehefa tonga amin'ny Joshua kosa ianao de miteny hoe za tsy mpanota intsony, satria tena afaka amin'ny fahotanao ary tsy mahay manao an'izany intsony ianao. Noho izany ny teny meko antsika eto androany manatona ny Joshua de andao tao batisa am'izay, fa tsy afaka eo zany ianao raha ohatra ka tsy atao batisa, fa raha maty ianao any amin'ny hely foana, satria tsy afaka anao mihitsy le etikety mipetraka amin'ny vatana anao hoe tandrina didifolo, hita eo zany. Mpanaradian'i Jesosy hita eo zany, Jesosy notompoinao hita eo daholo zany eo amin'ny akanjonao, mba tonga zany ho afaka daholo mba ho voasasa, mba ho voadimo anao de miala daholo zany tsy maintsy atao batisa anao, manatona ny ziady zao hitanao zao to hoe ziady ty hitanao ty ny tenako ty, zao na toe ambasadeur-ny Joshua ziady mitondra ny teny famonjena, lay tena famonjena ho anao ampitadidio fa tsy mitovy amin'ireo olo mpitondra fihevana tahaka anao reo hitanao reo fa reo nampanotanao foana, fa ziady mitarika anao tsy hanota intsony, tsy mitovy zany zay.
reo ve tia tany fa zay tsy mitovy am'ireo reo mpampanota olo reo toizany hoe ianao avy aiza vitantsika eo zany fa mbola tsy mety tam'izany tolotsika ianao mainy fampianarana zao ny important teo vonjeny fa ho hainao ihany zany rehefa avy eo zao fotsiny reo mpitondra fivavavanareo nge nampanotanao foany ary nitory andriamanitra mampanota ary nanipy anareo anyerinyery raha tonga kosina nitory andriamanitra zay tsy fantatry nareo nefa ny tena tompon'ity soratra masiny ity satria zay nitenenina de nampianariko anareo daoly iza zany ny ambassadeur-neo sasiady ianao mamari anazy fa raha olombelona mitovy am'ireo tahaka anareo eo de lay nampanota anareo foana koa nitoriko tahaka nataon'izy rehetra hatram'izay fa matoa zany nitory le tena marina aminareo dinio hoe iza zany zay dinio zay fa zao fotsiny tenomeko anareo matoa za afaka manadio anareo zay efa nadio hatramy voalohany vakitsika ny ten'andriamanitra araka ny bokyny Jaona 15:3 Jaona 15:3 vakitsika amin'ny anarany Yehosoa efa madio raha toy ianareo no niteniko zay nolazaiko taminareo ny olona zay mahazo mivantana ny teny Yehosoa zany de trandria madio automatique izy rehefa mitondra ny teny io ary tsy misy nitondra n'izao teny zao raha tsy ny ambassadeur-ny Yehosoa zay efa nentina taminareo ary zay moa natonga de olona nanenjika anazy satria hoe hafa ny any zahatra nytoriko ary nanenjika daoly ny olona saingy tonga saina izy ankehitriny efa naheno marina hoe tena marina zany fa tena famonjena zany anjaranao zay maheno koa zao tokony tonga saina tonga ny famonjenanao maiza mibebaka maiza manatona n'andriamanitra zany zay moa zany ny teny mazahata anareo zany satria zany Yehosoa zany no tena famelan-keloko aminareo de manatona azy am'izay zany no tena mpamela heloko zany ary mpanafaka amin'ny fahotana asan'ny apôstôly disy asan'ny apôstôly 7:10 andiny valo amby telopolo no vaketsika asan'ny apôstôly 15:38 zany vaketsika vetivetika aminarany Yehosoa hoe zany ange ny tena famelan-keloko aminareo fa le nitorian'ny olona taminareo tsy namela heloko izy sady tsy navitany zany vao miarynareo nampidiriny tao anatin'ny heloko atao miala tao dikan'izay asan'ny apôstôly 15:38 de mihetsoany Yehosoa am'izay minomboka androany de vonjeny ianao tena fitiavany zany azariana le fitiavana asan'ny apôstôly 15:38 izy zany 13:38 azafady indrindra 13:38 asan'ny apôstôly diso kely toko sy andinimeko teo fa 13:38 ny izy asan'ny apôstôly 13 de ny 38 am'izay zao ry zao ary aoko ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy zany no hitoriana ny famelan-keloko aminareo alefa nitoizana moa izy hoe tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy sady hafa keloko ianao no tsy mahay manota intsony inona zao no mbola insalasalanao manatona ny Yehosoa am'izay ianao zay fa de miraha sotsika eo tain'ny Yehosoa amarana ny fotoana zany am'izay fampianarana zay ataotsika ariva afaka aza sotra betsaka dadabala iavanany amin'ny teninao hitondra ny hatsarana sy ny fahasoavana rehetra le zao teny zao ary mahatonga ny olona tena hibebaka ka hiverinao any aminao ny tanjona am'izao teny zao dadamala iavao de ny olona hitodika ao any aminao ny olona voavonjy eo amin'ny alalan'ny Yehosoa zay nafoy ny ainy nandatsaka ny rany ho fanavotana n'ilay fanazy efa hovonjena hiverinao any aminao dadamala iava ho any aminao Yehosoa taio ary zao teny zao tena ho tafapaka ny ampon'ny olona satria nampianariko azy teto ny fahamariana naseoko azy teto ny fahamariana naseoko azy teto fa ny anaranao tena marina ary netso ny hebreo anao da reo jiosy ireo tany aloha tany de iaiava ary zay anarana zay no nitondra ny famonjely satria rehefa notonoana anarana hoe Yehosoa de tena afaka amin'ny fahotana tokoa zay niaraka taminy ary tena tsy nainanota intsony sotra betsaka dadamala iava voninahitra anao mandrakizay de mamaly vavaka mamaly antso anao voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao Yehosoa anao zany vavaka rehetra zany halleloia amen de miraha sotsika rehetra samy teny Yehosoa ho amin'ny fitoizan'ny fampianarana manzaka antsika velomatoa